Miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasantsika mpanajana iaraka amin'ny hatran'ny farany ao anatin'ity fandaharana vaovao ity. Miampy raha indray zany ny fandaharana arahantsika amin'ny haino amanjery tahaka izao saingy ity fandaharana vaovao ity dia hiavaka amin'ireo rehefa fantatsika hatramin'izay satria hiresakitsika ny raharaham-pirenena mifamatotra amin'ny andraikitra sy ny adidy andrasana sahanin'ny vahoaka, zany hoe tena hiresaka manodidina ny fiainany sarababem-bahoaka sy ny raharaham-pirenena isika ato anatin'ity fandaharana ity. Sahia Lasa Izao fa ny fitaizana olo-pirenena vanina fa indrindraindrindra ny famaritana ny andraikitry ny vahoaka manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena no tena hibahatoerana ao anatin'izany, zany hoe ny andraikitra raisin'ny olo-pirenena. Tsy izahay mpanao gazety ihany no resy lahatra amin'izany fa indrindraindrindra ihany koa ny sehatra politika, isan'izany ny eo anivon'ny RNDM izay sehatra misy ivondrona ny fanoherana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Edouard Tsarame filoha lefitry ny RMDM, ianareo eo anivon'ny ity fivondronana na hoe plateforme iarahan'ny mpanohatra ity dia resy lahatra amin'izao fotoana izao ary ny fampiresaka moa tsika dia niarana anaiky an'izay hoe tsy azo iodivirana ny fametrahana eto amin'ny firenena fandaharana izay tsy maintsy hanairana ny vahoaka ahafantatra ny adidy sy ny andraikitra andrasana aminy. Miaraba tompoko, inona ny tena anton'izay atao hoe faharesen-dahatra izay? Miaraba tompoko ary miaraba antsika mpijery ny zao fandaharana zao sy mpanaraka azy na eto toerana na any ivelany zay anaraka nyity fandaharana ity. Miarahaba manokana anareo mpanao gazety raha teo sy ny teknisiana zay mikarakara amin'ny lafiny bokotra marobe ao. Ny faharesen-dahatra amin'ilay fandaharana de mazava satria tsy ampy eto Madagasikara ny fahafantarana ny zava-misy fa ilaina ny fandraisana andraikitra feno ny rehetra mba ho tompona andraikitra ka hosay hijoro, hosay hilaza, hosay handray an-tanana ny zavatra rehetra misy iainany firenentsika ankehitriny. Ny antony dity betsaka le fahafantarantsika ny zavatra nisy hatram'izay, fantatry ny olona rehetra zany zay, fa nitondra inona ho an'ny firenentsika ny fahafantarana azy, nitondra inona ho an'ny vahoaka malagasy ny fahafantarana azy, ary nitondra inona ho an'ny mpanao gazety ny fahafantarana azy, ary nitondra ho inona ho an'ireo mpiara-miombonantoka amintsika ny fahafantarana azy. Zay le tsy ampy hoe satria tsisy fandraisana andraikitra ny manaraka an'le fahafantarana de izao ny hafarany le firenentsika. Ka izay no maharesy lahatra anay amin'ity fandaharana ity hoe andao ifampitaiza isika mba ho tompona andraikitra, handraisany rehetra andraikitra am'izay, ho vonandray andraikitra am'izay ny tsirairay amin'ny sehatra misy azy mba hanarenatsika ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Inona ary ny tena horesahana ato anatin'ny fandaharana rehefa mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena no mahamaika ny olona na ny olana mantsa zao dia ny resaka fahasalamana amin'ny ankapobeny satria ao anatina valana retina coronavirus sika na izany aza mandeha ihany raharaham-pirenena fa ilay hoe Sahia Lasa Izao maheno an'izany ny olona dia mieritreritra hoe tena politika be zany. Isika nefa fanantona ny fampiresaka dia hoe ndao rangaha asina ho amafisina ny fitaizana olo-pirenena vanina ahafantatra ny tokony ataony manoloana ny fivoarana raharaham-pirenena. Inona zany ny zavatra tena horesana ary iza ny tena andrasana handray anjara atao anatin'ity fandaharana iarahantsika miketrika ty? Maro sarangan'olona eto amin'ity firenentsika ity samy manana ny tandrify azy ny tsirairay. Eo ny mpanao politika, eo ny mpanao fiarahamon'ny pirenena, eo ny mpitondra, eo ny vahoaka, de izany rehetrarehetra zany fitambarantsika rehetrarehetra zay no atao hoe fiarahamonina ao anatin'le firenena anankiray. Fa raha manao zavatra ny mpitondra tsy rotitra ny vahoaka, raha manao zavatra ny vahoaka tsy rotitra ny mpitondra, raha manao zavatra ny mpanao politiky tsy mahataitra ny de inona izay antony zay nisiny zao fandaharana zao hoe inona ny misy, inona ny mahatonga ny elanelana eo amin'ny sehatra maro misy eto amin'ny firenena. Tena hitanao fa misy antsana mampisaraka
eto am'ty firenena ty ino zay elanelan'zay zay elanelan'zay dia izay tsy fifampiresahan'olona tsy fifampienona de ty zany sehatra anankiray ty fandarany ty andraisantsika rehetrany diditsy ny andraikitsika ary ihenotsika koa ny fitarainany olona ianao na ny fitarainan'ny olona fa rehefa mandehany ny adihevitra eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao dia alay mpanahy foana na izay mpanao gazety ary mahatsapan'izany ny olona ohatrany hoe variana ohatrany hoe mandalo fotsiny ny zavatra rehetra ato anatin'ny fandaharana zany tsika iresaka mahakasika ny inona zany hoe anainga ny olona ve ianareo mpanao politika ndray anjara ato anatin'ny fandaharana satria hoe Sahia Lasa zao andeha hanonga-panjakana sa nahitra ny olona anao inona ny olona raha teo milona ao anaty fantrana sy fahasahiranana zany hoe tsy de tena mieritreritra loatra rehefa tena dinihana hoe ny politika politisianina fa saika ilay fiainany isan'andro no zava-dehibe ary atrehany Sahia Lasa zao iainantsika ane zany fa tsy haitsika no mampiasa azy fa ny ratsy no lasa mampiasa azy ohatra le fahasahiny coronavirus niditra teto amitsika de tsy nijano izy fa de tonga de miteny izy hoe Lasa zao de tsika koa tokony hanana fahasahina hiady am'zany Sahia hiady am'zany de aza mijano Lasa koa zao izay fahasahina zay zany ilaitsika zany zay faharoa ity tanjony ty fandarany ty de anentana ny olona ho tompona andraikitra handray andraikitra fa tsy anentana ny olona hahafantatra zavatra misy tsy zay fotsiny hoe ampahafantarinao izy fa hampahafantatra azy sy ny andraikitry ny zoananany inona no andrasana aminy ny andrasana aminy zay handray andraikitra izy hoe raha fantatrao fa misy olona voany aretina manodidina anao de faly venao fa mahafantatra an'zao hoe misy aretina manodidina azy eo fa misy andraikitry n'le olona mba farafaratsiny mba resy-tompona andraikitra izy mitondra an'le olona makany amin'ny hôpitaly fanentana anazy zany zao hoe raha fa misy an'zao re olona mba izao ny andraikitry ny olona tsirairay fa tsy hoe rehefa miresaka dia fanonganam-panjakana zany zay tsy hoe rehefa ahitsy de fanonganam-panjakana zany zay aza izay no hitondrantsika le adihevitra eto amin'ny firenetsika fa tsika mifampitaiza sady adidinay mpanao politika ny mitaiza ny vahoaka amin'ny fotokevitra izay ijoroanay fa rehefa miresaka nareo mpanao politika de hoe ho ataonareo fitaovana indray ny vahoaka amin'ny tanjona politika izay tianareo hotratrarina marina zany tena marina zany satria tsy misy fitaovana tsara eto amin'ny firenena anankiray afa-tsy ny vahoaka ao aminy ny tsy fanaovany mpitondra fanjakana ny fitaovana ny vahoaka no miteraka olana ho an'ny firenena atao fitaovana hoentina mampandroso tsisy firenena mandroso fa izay fitenenan'izay mantsy rehefa hoe misy ilanareo ny vahoaka zao tsika hoe hitaiza olo-pirenena ve satria alay-panahy ihany ny olona metraka fanontaniana hoe ay indao ary ty zany misy fandaharana anankiray izay hiavaka amin'ny rahetra satria éducation na fanabiazana mihitsy no hita ao anatiny misy zava-mitranga anankiray eo amin'ny firenena dia ndao resahana ndao edina hevitra ndao fakafakaina ny hoe inona ny anjara andraikitry ny rehetra ao anatin'izay fa ilay pratika politika na ilay fanaovana politika eto tanàna mihitsy nefa no efa mametraka hoe adiny foana ny vahoaka de tsy olindra misy paikady manokana ve eritreretinareo zany mandritra nyty fandariny raha tsika tya atao hoe ahatonga ny vahoaka ahatsapa kokoa hoe ay tena iresaka anay sy ny andraikitray am'izay zany iresaka anay tompo-pahefana tompon'ny firenena am'izay zany sika anome sehatra ny vahoaka am'izay zany hitarika ny vahoaka ny fombiazana am'izay zany izay ny hoe tanjon'le fandarana mifangaro foana mantsy ny fandarana tahaka an'izao matetika resaka politika tsy mifangaro mihitsy satria ny vahoaka zany araka le tenenao teo ny solokina nangalarina tany aminy na ny solokina tany aminy le fahefanana fa aoka le vahoaka mihitsy no atsiaro tena fa tompony any le fahefana ary izy mampindrana ny fahefany ho an'ny olona anankiray na amina alalan'ny fanendreny io na amina alalan'ny fifidianana io mipindrana ny olona anankiray ny olom-boafidy fa tsy tompo fahefana ny vahoaka ny tompon'le fahefana ary manana tamberina ndraikitra ny olona nampiasainy ny olona ny rahany
ny olona nomen'ny fahefana hamerina any zany andraikitra zany any aminy tsy misy zany de izay no iresantsika am'le vahoaka tompon'le fahefana hoe misy zavatra tokony hataony vahoaka amin'ny olona ny fidiny misy zavatra tokony hataony olona ny fidiny vahoaka hataony amin'ny vahoaka malagasy zay tsy ampy amin'izao fotoana zao misy tamerina ndraikitra tsy mifameno zany eto hoe ny olona anankiray rehefa nahazo fahefana dia fieniny le fahefany de lasa anovany pression an'le vahoaka zay nifidy azy le fahefana zay any aminy any ka lasa misy elanelana am'izay le olom-boafidy sy le olona nifidy ao anaty vitre fumée mbola tsy fidiny izy tsy ao anaty vitre fumée tsisy garde d'accord fa re olona nifidy azy any no eretreretindray hamono azy ina ny antony zany mila aty amin'ny fandaharany ity no anazavatsika anesoratsika ndro sakatsakana rehetrarehetrareo mba hahatonga ny vahoaka malagasy rehetra ho tompona andraikitra eto amin'ny tanindrazana ny endrika isehon'ny fandaharana amin'ny akapabeny raha ny eritreritrareo eo anivon'ny RMDM miresaka an'izay mantsy de hoe mpanohatra de raha vao miresaka ianao hoe mpanohatra de hoe tsisy mihitsy zany ny sehatra ho an'ireo tsy mpanohatra ve atao anatin'ny fandaharana kanefa fitaizana vahoaka no resahana io moa zany sady miady hevitra tsika amin'ny rahalahy mianaka atao anatin'le izy no miresaka ihany koa no hoavin'ny fandaharana satria raha ny fotom-pisainana na ny filozofia ny fandiniatsika mialohan'izao de hoe tena hijerenany vahoaka ty fandaharana tya ohatrany ahoana zay ny endriky ny fandaharana de mazava mizara roa lehibe zany le fandaharana ny voalohany dia natao ho any rehetra isaky ny alarobia le fandaharana amin'ny valo olona sarasasany aly zany de ao ny resantsika reo zavatra rehetra tanysainao rehetrarehetra reo ny faharoa isaky ny zoma tahaka an'izao de natokany resantsika politika fotsiny resantsika ny raha-pirenena am'izay mifameno ny zavatra ataotsika eto amin'ity fandaharana ity ary ny tombotsoa de ho an'le vahoaka zay tompony fahefana zany hoe anome moral ho an'ny vahoaka ve zany le ho atao eto mazava ho azy tena mazava ho azy sady hanome moraly ho an'ny vahoaka no hanome repera izay itondrany koa ny lalakizorany na ny lalakizorany firenetsika izy no afaka hoe miakatra atao anatin'ny fandaharana na le larobia na le zoma ny larobia zany natokana ho an'ny isika rehetra na société civile na syndicat na olotsotra na refaserta na mpanasalamba ary afaka miakatra eto amin'ny plateau avokoa satria ireo no tena hiarany le zavatra iainatsika akehitriny avelao izy ilaza ireo zavatra miatra aminy fa ny zoma kosa de natokana ho andreo mpanao politika mba hihaino ireo zavatra hitarainany vahoaka sy hiainany vahoaka reo ka hitondrana zany ho volavolakevitra politika hitantanana le firenena zany hoe ilay fitaizana olo-pirenena vanina sy firesahana faneho-kevitra demokratika izay tena tokony hiainana mihitsy no entintsika atao anatin'ny fandaharana na larobia na zoma ka rehefa mandeha ny fotoana matetika rehefa miresaka tahaka an'izao tsika dia misy foana ny alaim-panahy eritreritra any amin'ny hoe inona ny tena tanjona tena hotratrarina ny resantsika teo no hoe faneho-kevitra ny resantsika teo no hoe fitaizana fa izy ity zany raha ohatra ka mandinika isika anao inona ny zavatra hafa hoentiny ty fandaharana ty eo amin'ny fiainam-pirenena raha mitamy reo fandaharana efa misy miara-manonja resantsika ohatra ny any fahitalavitra rahavavy sasany kapitandroka misy ihany koa ny fandaharana any amin'ny RNM sy ny TVM ohatra iarahana mpitondra teny gouvernemanta sy ny sisa ity ketrehatsika am'izao fotoana zao tya inona no tena hoe ampiavaka azy ao anatin'izay rehetra zay zao fa mampiavaka anazy hoe ireo tena concerné na tena hiaran'le izy miakatra anao torapo zany izy ireo eo sa anao tsy torapo satria tsy maintsy volavolaina ny zavatra ho resana sy ny olay resaka anazy raha izany zay le
anankiray ny mampiavaka anazy zay ny mampiavaka azy faharoa ity fandaharany ity de tsy hitenenana zavatra tsy misy proof fa ny zavatra resahana eto avokoa de arahana proof de adidiny olona miakatreto no mitady proof amy zavatra rehetra zay ho resahana eto zay koa mampiavaka anazy zany zay ny mampiavaka azy am'ireo rehetrarehetra reo de ny tanjony de hanabe an'le olona mba handray andraikitra fa tsy hampahafantatra ny olona ny zava-misy fotsiny fa hanabe azy handray andraikitra ohatra nataotsika ohatra fa ao anatin'le valana aretina tsika zao ao anatin'le valana aretina tsika betsaka ny olona menimenina betsaka ny zavatra iainatsika fa inona ny andraikitry ny tsirairay inona ny andraikitry ny tsirairay ato anatin'ny fandaharantsika ny milaza ny tokony ho andraikitry ny tsirairay tokony ho andraikitry ny tsirairay mila fandraisana andraikitra am'izay zany tsika fa tsy mila mahafantatra fotsiny tsy mila miaino fotsiny fa mila fasahina mijoro sy mandray andraikitra na mety ho mora ny fandraisana andraikitra mety ho sarotra ny fandraisana andraikitra fa tsy maintsy mandray andraikitra itsika am'ty fandaharany ity no andrenesantsika sy amoatsika an'izany ohatra ataotsika ohatra am'izao valana aretina zao mety tsy manana fiarovana nefa misy olona lavo inona ny tokony ataoko ho avelako fotsiny ve le olona lavo fa tsy maintsy mandray andraikitra aho am'le mpiray tandrazana amiko nefa tsy maintsy miaro ny aiko koa mba tsy ho lavo tahaka azy de eto zany tsika manora an'izay mba farafaratsiny mba mitsangany eo am'le olona ho profo anankiray fa fandraisako andraikitra de mamiantso no mety olona afaka hanavitra ny ainy na afaka hanarina azy fantanina anankiray manetikitika andreo matoa doara tsarame nahoana no izao fa tsy tamin'ny heritaona na tamin'ny rotaona na tsy amy 2022 izay hitodirana any amin'ny fifidianana filoham-pirenena amy 2023 maninona no zao ny fotoanany zao koa ny fotoanany zao le fotoanany zao zavatra rehetra manana fotoanany avy de zao ny fotoanany fa isika ne raha ny olana iainany eneny amin'ny fiarahamonina de efa tena lalipaky sao de satria tsy maintsy alaim-panahy ihany koa ny rehetra andinika an'izay hoe asa zao no andrasana valana retina no ohatra ny resahanao teo a sao de ny fandraisanareo anjara mpanao politika tahaka ny ataon'ny fitondram-panjakana hoe avy hatrany de mitady vahaolana ho an'ny vahoaka avy hatrany de mandray andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina manetsika ny ratsamangaika rehetra no atao fa tsy resaka ety amin'ny plateau fa maninona ny hoe zao mihitsy a no tsy maintsy foazana ny olona ho tonga saina amin'ny andraikitra takiny ny firenena sy andrasan'ny firenena aminy ka ianao ihany mamaly azy hoe tsy anasa izy latsaka lalina izy ka aoviana tsika zany vao hampakatra azy avy ao anatin'ny lalina zao ny fotoana anahiratsika azy tsy mendrika ty firenentsika ty zao tsy mendrika le vahoaka tao anatiny zao tsy mendrika tsika zao iainatsika izao inona le hoe tsy mendrika zao fiainatsika zao tsy mendrika ny ty malagasy ty zao fiainana misy aminy zao na izao fahatrana misy aminy zao tsy mendrika preve mivoaka avy eto ny volamena 3.7 kilo izao ny fiainana malagasy volamena mivoaka zany fa ny ato anatiny zany mety firy-taonina raha manana volamena firy-taonina ary malagasy de zao ve ny fiainana zao ve ny mendrika azy zao ve ny sahaza azy de tsy halaitra le vahoaka ve zay de tsy hampieritreritra azy ve zay fa inona tokoa moa mahatonga ny tony zao fa inona ny mahatonga mahantra nefa zahay manana an'ity nefa ny fireneko manana an'izao inona ny mahatonga mahantra de mametraka fanontaniana izy hoe inona ny mahatonga azy mahantra nefa izy manana harena manana volamena manana bois de rose manana safira manana petroly manana vato karazana samihafa mbola manana zavatra any anaty ranomasina agny inona ny mahatonga azy mahantra fianao ka mieritreritra hoe tsy fantatry ny vahoaka malagasy zany fantany nampahafantarina azy fa tsy misy fandraisana andraikitra zay nataony izay fandraisana andraikitra zay ny tsy ampy eto amitsika ka anyka manararaotra
izahay mpanao politika araka le teneninao teo noho ny tsy fandraisan'ny vahoaka ny andraikitra zay tandrify azy de tena ararotanareo tsara mihitsy ianao zany zao ary tsy maintsy hisy fanamariana an'izay ao arinan'ity fandaharany ity hoe nahita lalana indray eo anaovana ny vahoaka ho tohatra manararoatra ny zava-misy mitady lalana indray ny mpanohatra anakianana mazava mitady lalana zahay zahay tsy mety zany hoe olona mpitondra ianao na mpitarika ianao mpanao politika tapidalakalia zany ohatrany mahazo ny firenetsika ankehitriny fa adidinay ny mitady lalana hoe ahoana no fomba ho anetsihana satria fatatsika ny le izy fa raha ravoravotanana le vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray tsy misy firenena androso zany na firenena ino na firenena ino tsy efa zay ve ny zava-misy am'izao fotoan'izao ka izay no idinatsika any ambany any am'le vahoaka mihitsy hoe tsy mendrika atsika ny matory ato tsy mendrika atsika zao fiainatsika zao tsy mendrika atsika zao tsika tsy anasa zao tsy mendrika atsika zao trano ipetrahantsika zao tsy mendrika atsika zao lalana andehanatsika zao tsy mendrika aito amy kapitaly lalana takany ahoana ny atsika ito amy kapitaly te isitonanao mihitsy any anatin'izay atao hoe constana hoe famaritana ny zava-misy am'izao fotoan'izao zay be de be ny loha hevitra ho resantsika atao anatin'ny fandaharana mandritra ny fotoana maharitra aretan'ny fandaharana fa ndao tsika hanao constat vitsivitsy fotsiny hoe isan'ny ola ara-pahamehana no tsy maintsy ho resahana de ny tem-piandohana zany a inona daholo reo teboka hitanareo isan'ny tompokevitra amin'ny hoe ndao tsika hanao fandarana tahaka an'izao a tsy maintsy ho resahana atoato ho an'ny vahoaka mba isaintsaina nyreo mieritreritra ny hiakatra sady atao ny plateau mantsy hoe za hiakatra rehefa iresaka ny tahaka an'izao zahay atao amin'ny fikambanan'ohatran'izao manakambara miresaka tahaka an'izao a anokafatsika amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fihetsona ny olona hiakatra tanatin'ny fandaharana miankana amy zava-misy aloha ny fandaharatsika zava-misy iainatsika zao de ny valana retina coronavirus kanefa koa tsy midika zay hoe hanadinotsika ny zavatra lehibe eto amy firenena tsy midika zany hoe ko satria tsika misy nyty valana retina ty de ho ajanotsika ny raharaha-pirenena tsy resaka atsika momba ny raharahany volamena fifidianana tsy nanjary teo ny demokrasia zay tsika laharana fahaforo indrindra ty afa Afrika tsy haiko amy namaritana an'io laharan'io lalana ratsy eto am'ty iainatsika reto fitantanana mbola mpanjakana tsy maintsy ho resantsika daholo zany atao anatin'ity fandaharany ty ary amoaza atsika ny olona rehetra mba hijerevatsika hoe ny any ivelany agny ane ka ny olona mandeha mangarahary ny antsika eto nahita fa mangaratra zao ary le olona de vitavita ho azy ato am'ty tsika tsy anaiky an'zany na iza tsy anaiky an'zany tsika rehefa voapirofo fa nanao tsy mety na iza tsy maintsy andraisatsika rehetra andraikitra na izy na iza rehefa voapirofo hoe ty nihinam-bola mpanjakana tsy maintsy mandray andraikitra tsika ary ray anao ara no voapirofo ny ray androany na zaho aza fa tao anatin'ireo efa nikepoka ny vola na zaho aza ka voapirofo na ianareo anivony na izahay ary ka voapirofo fa nihinam-bola mpanjakana ka nanodikodiny vola mpanjakana ampiaro aminay zany hoe afaka miakatra eto any fiarahamonim-pirenena izay mety hovahintsika manana pirofo afaka mitifitra ny mpanohatra ihany ko afaka azony atao satria natao amoazana ny olona rehetra ho tompona andraikitra ity natao amoazana ny olona ho tompona andraikitra fa tsy natao hampahafantarana ny olona ny zava-misy fotsiny ihany fa natao amoazana olo hoe tena tompona andraikitra izahay amy zavatra resahanay ny fivoaran'ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny sady hosotomoko sady ianao any anatin'ny atao hoe ahitan'ny olona ihany ko zany hoe toy ny ahoana no ireo teboka samihafa hoasongadina na hoe ohatrany ahoana marina ny fiatraikan'le loha hevitra ho resahana amin'ny olo-pirenena ny zava-misy eto amin'ny firenena de ilay fitakiana foana manodidina ty amiana ara-pahasalamana ty hoe aiza ho aiza ny fanaingana ara-toekarena ny fanaingana ny resaka toekarena eo ihany koa ny resaka fiahina ara-tsosialy am'izao fotoana zao ao anatina amena zany tsika
ny zavatra misy anefa amin'ny ankapobeny a dia be dia be ny sehatra izay tsy misy mijery na tsy misy tsy hitanao zany inona ny tatsoroka tena azon'izy ireo. Ny fanontaniako any Matoedoara Tsarame atao anatin'ny fandarana zany tsika zao ndao atao hoe efa manomboka ianao ny vahiny resaka ato sika mahakasika an'izay amin'ny anara-pahasalamana zay, inona no zavatra eritreretinao fa tokony ho ataon'ny vahoaka amintsika amin'ny teny zao manoloana ny zava-misy iainany, aretina mamely ny fahasahiranany sy fiakaran'ny vidim-piainana, ny asa mandraratsy mandeha araka ny tokony ho izy, tsika nefa atao anatin'ny fandarana manaitra azy ireo afantatra ny tokony ataony. Mazava zany enikaja hoe inona ny tokony ataon'ny vahoaka. Efa nanao ny vahoaka satria ny vahoaka nametraka olona hisolo tena azy, maire, député, président, sénateur. Efa nanao zany ny vahoaka hoe inona ny tokony ataon'ny vahoaka, hoy izy ianao teo efa nanao zany izy, fa inona ny ataon'ireo olona izay misolo tena ny vahoaka reo, manao inona izy? Izay no itenenana ny vahoaka hoe re olona reto olona apetraka reo reto olona apetrakatsika reto manao ny andraiky ny ve, ary rehefa tsy manao ny andraiky ny izy inona ny tokony atao aminy? Zay ny fandraisana andraikitra ny fa tsy avela fotsiny hoe mandanay 5 taona hanao iny, zay 5 taona zay nametrahana n'olona anankiray eo anatin'ny fotoana ampiasany hanao iny. Rehefa tsy vitany zay adiditsy andraikiny zay dia izay no andraikitry ny vahoaka hoe tsy manao ny andraikitra napetraka aminao ianao, reto zavatra tokony ataonao fa manino tsy ataonao. So de nareo no mahita an'izay fa ny vahoaka tsy mahita an'izay, ka izay no ampahafantarina azy mba handraisany ny andraikitra mifanandrify am'izay, satria izy resanao zay hoe tratry ny le valana aretiny izy na ny eritreritra zavatra maro tsy vitany, tratry ny fahatrany izy na ny anakitra zavatra maro tsy vitany, fa anjaratsika manabe azy, manazava aminy mba hahafantarany zay zoany zay. Manana zoany le vahoaky ho tsaboina, manana zoany le vahoaky ho salama, manana zoany le vahoaky hihinan-kanina, manana zoany le vahoaka hanana trano, manana zoany izy haneho hevitra, haneho ny heviny. Vitany le vahoaka ve iainany ve zay zony zay, miaina am'izay zony zay ve izy? De adiditsika mampafantatra azy zany zony zay, hahay zany mandray andraikitra mifanandrify, aika ve zaho manana an'izany, zoko tokoa ve zany ny hijoro, aika io le olo mbo fidy reto zahaika ny fidy anazy, ary zao ka ny antony fidianana azy, manana zo feno izy amin'ny olona ny fidiny. Changement de comportement na fiovana eo amin'ny fomba mampihetsika hoentina miatrika ny zava-misy na fomba fijery ny zava-mitranga, anaingany vahoaka hanaraka ny faharesendahatra reo na ny hevitra ara-politika na ny foto-kevitra ara-politika ijoroanareo ve ianareo anatin'ilay izy. Mpanao politika le eto amin'ny loko, mpanao politika ihany koa no niaran-ketrika nyity fandarana ity, ny teboka hitovizantsika de hoe tsy maintsitsika mametraka ny rehetra manoloana ny andraikiny amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena, fa ny mahasamihafantsika kosa zahay amin'ny mampanao gazety tsy maintsy ametraka foana n'izay atao hoe fitarihana ny ady-hevitra ho an'izay mahaso ny sara-babe-bahoaka izay ny vahintsika eto. Ianareo mety samy hanao calcul ny tombotsoa ara-politika samihafa ao ambadiky ny fanehoan-kevitra izay hoentinareo ao anatin'izay. Ohatrany ahoana zany ny eritreretinao hoe ampahomby an'ity fandaharana irahantsika miketrika ity ny fitondram-panjakana ve raha zao zava-misy zao no eto amin'ny firenena zao mieritreritra ianao fa mety ho afaka ny vahiny eto ihany koa zay olona mety ho alefany na mety hoe hisy fisokafana na ady-hevitra ifanatrehana atao anatin'ny fandarana? Mety azo eretreretina ny arina agny, fa am'izao fanombohana zao dia fanoherana aloha no mamokatra azy, ary fanoherana ny
ny tatanazy ary fanoerana ny resaka atao eto. Zay zany am'izao fanomboana zao. Na izany na tsy zany tsy matahotra izay hifanatrika ampitondra fanjakana fa amin'ny fotoana mahamety azy. Raha ohatra ka tena fahita aho fa hoe miakatra ka resy lahatra izy hoe tokony resaka anatin'ity fandarany ity, ino moa no mety moa olatsika am'izany fa ity fandarany ity tsy fanaovana merci président, tsy ato mihitsy zany. Raha izay no andrasan'ny mpitondra fanjakana am'ty fandarany ity, pio ny télé de vai ny ondy. Raha manoloana ny zavatra mety sy zavatra mahombo an'ny vahoaka ataon'ny fitondram-panjakana kosa. Ohatra me ohatra hoe zavatra mety sy zavatra mahomby ataon'ny fitondram-panjakana ohatra. Milamina ny firenena tsisy ady an-trano eto, tsisy malagasy mikorotana eto fa ny andavanandro de mandeha araka ny tokony ho izy. Inona ny mandeha? Firenena amin'ny ankapobeny tsisy miady eto andreo mato tsy miady tsika fa misy ankelika. De andrasana iady zany rehefa mihaino ny faneho-kevitry ny mpanohana ny fitondram-panjakana, izahay mpanao gazety moa de tena mahita an'izany satria izahay de mihaino an'ireo rehetrarehetra reo de tena hoe manga ny lanitra mety sy ny sisa sy ny sisa. Miala tsiny aminao fa taritiko foana ny resakitsika mianaka ny anatin'le hoe samy malagasy daholo tsika ny mpanohatra tsika zany manana hevitra hoe ndao ranga ho resahana, ndao entina ho taritana ny anatin'ny fifampitaizantsika fanerina ny olo-pirenena ho tompona andraikitra, fa samy malagasy daholo ihany koa anefa ao anatin'izay ary mety manana hevitra ihany koa hitaizana ny olo-pirenena arak'izay lalana faritatsika. Ianikatsy mpanao gazety ianao, ty pirofo meko anao a ny olona any amin'ny faritra agny de zay tenen'ny TVM zany de marina avokoa. Mitenenao an'ity fanjakana zany resatsika zany, rehefa izay ny zava-misy paradisany eto tany, zay ny resan'ny TVM, ny eritreritra ny olona amin'ny faritra agny hoe ina ary nipetrahantsika eto kay olo toy aby efa nahazo trano tsara ny lalana, ny vatsy tosika fameno ampy, tsika tsy ohatrany tsy mahazo an'izay, andao hiakatra ny Antananarivo. Soitry ny communication nataon'ny fanjakana zany, zavatra nataon'ny fanjakana zany, izy mieritreritra le zavatra resan'ny fanjakana ty tsy iainany, ka rehefa tsy iainany izy miala amin'ny toerana misy azy ao izy niakatra ty Antananarivo fa amin'arivony ny olo-kere avy any antsimo agny niakatra nakaty, satria zavatra hitana amin'ny télé io tsy hitana any aminy, mitady an'io izy hoe aiza misy an'ity toerany ity. Ka miantso anareo mpanao gazety tandremo fa miaina ao anatin'ny sarotra atsika, ny marina sy voapirofo andao resahana, firy tapitrisany vahoaka malagasy, sasa zay firy tapitrisa zay ve ny teny avoaka sy ny zavatra atao, mila fitandremana zany zay no manairana ny olo-pirenena mazava ho tompona andraikitra manoloana ny raharaha sy ny fiainam-pirenena. Ndao atao hoe mandeha ny fandaharatsika dia mirosotsika zany ao anatin'ny fanasana olona samihafa eto amin'ny fandaharana. Rehefa izahay moa zany manana traikefa am'izany hoe rehefa mandeha ny fandaharana matetika lohany io no miredareda sy ny sisa, raha vao miretsaka hoe fitaizana olo-pirenena zay koa matetika tena lavitra be ary mivelatra be, goavana be, le sehatra samihafa tsy maintsy resahana zany. Ono andro matoedoara tsara me ny fandaharatsika ve zany any amin'ny farany any na ny tanjona tiana apetraka, tanjona politika, tena politika fitantanana firenena, politisianina anovana zava-misy eto amin'ny firenena, sa fandaharana mety hoe tena hoe mety ho fanabeazana fotsiny amin'izay mahendrim-panabeazana azy zay. Mahazo an'izy roa mampanao politika de mieritreritra ny hitantara firenena, kanefa kosa dia ny mbola aty amboalohany efa fantariny vahoaka ny mety hotoetry ny tegna sy ny mety ny zavatra harahany momba ny olona tsirairay avy. Zay le hoe changement de comportement resanao teo, efa aty amboaloha de fa mila fatapatarina hoe ireto mpanao politika
mivondrona ao anatin'ny mpanohatra reto ve hamaly le hetahetany vahoaka malagasy zay iainana am'izao fotoana zao raha ohatra ka mitatana firenena rapitso eto tsika mamaly azy ny vahoaka mantsy efa leombonanana mpanao politika e tonga de tsorikoan'izay le izy a misy n'izay hevitra zara fa rehefa tonga eo mitovy daholo any zay ny ampony le fanontaniako teo koa ny ratsiratsy lazy e mba tsy nenako hoe tena mihitsy tsika tsy vaolona fa tsika kosa afaka anaovany fomba fijery sy ny fomba fanao hitantanana firenena mandray lesona afaka mandray lesona afaka mijery ny zavatra tsara matana fiarahamonina raha fitantana firenena miova ho azy miova ho azy ny olona ka diany mbola eto tsika efa mametraka zay rafi-pitantanana zay na ato anatin'ny émission ary de efa manomboka zaratsika zay discipline zay ny olona zay fitsipoka zay ny olona mba hanarahany mba ho tompona andraikitra izy araky ny tanjon'ilay fandaratsika rehefa miresaka rafitra ianao mety be deabe ny tsy mahazo ny olo-pirenena rafitra ny olana ohatra hoy ianao teo ohatra ve andriamatoa Edouard Tsaramy ohatra ny lalam-panorena iainantsika zao tsy mifanaraka itsony amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy mifanaraka satria ianao tao ambolo any de nahita fa hoe izao misy olona matory fotsiny any an-trano tsy miasa inona ny ataon'ny lalam-panorenantsika mikasika an'izay de tsy maintsy mila mijery an'izany tsika zany ny demokrasia inona voalazan'ny lalam-panorenantsika de inona voalazan'ny mpitondra misy zavatra zany tokony harenitsika ito am'ty firenena ary mila fahasahina ny manarina zany tena mila fahasahina zay ny antony ty fandarany ty tena mila fahasahina raha ola tsay tsy afaka manova zavatra tsika hoe matikena maso kinamanamana kiatranotrano tsy afaka anova zavatra tsika fa tsy maintsy mila fahasahina zay fahasahina zay no ilaina nyty fandarany ty mba hanovantsika zavatra mieritreritra ve nareo fa isy iaino tiako tenenina hoe ato anatin'ny fandarana raha jerena mantsy ny zavatra mitranga ino zao ohatra niteraka resabe ny hoe omena nylay élite agro LLC ny 60 000 hectares tany Bamangoko tamin'ny heritaona be deabe ny efa karazana fanehoan-kevitra ny soso-kevitra sy ny tolo-kevitra hafa nasetra ny fanjakana tamin'ny fanapahan-kevitra ndraisina tamin'izany be deabe nanohatra an'izany fa amin'izao fotoana zao miverina ny fanjakana ao anatiny ohatra hoe zany hoe ohatra hoe misy fotoana ihany zany tao hoe resy lahatra ny fanjakana fa ino ny lalana ary rehefa resy lahatra amin'izay ny fanjakana raha ny zavatra nisy hatramin'izay de nisongadina mihitsy hoe tsy miova hevitra mihitsy ny fitondram-panjakana be deabe ihany zay soso-kevitra efa narosy zay e na ny mpanohatra nareo nan'olatra soso-kevitra samihafa fa rahantsika malala hoe ataoko tsotra izy hoe tsy de nisy ny aino reny ka ato anatin'ny fandarana eritreretintsika hoe anangana ny olona rehetra ho tompona andraikitra am'izay tsika zany hanova zavatra isy aino ve misy miaino matoa zany nisy fiovana zay resanao zay misy miaino miverina raha le ohatra teo mantsy fa manoh ihany ny fitondram-panjakana zany tsy any ihany no toizan'ny fanjakana fa nakolize koa ny toizan'ny fanjakana foana izy eo e manohy an'io foana fanjakana izay no iresantsika hoe tsy ampy ny mahalala fa mila mandray andraikitra atsika raha ohatra ka hanaka an'io colize io tsika tsy atao isika mihitsy mila mirotsaka eny amin'ny toerana hoe fa ina ny ataonareo ato zay neny fandraisana andraikitra tsy mila mahafantatra fotsiny fa rehefa resy lahatra ny vahoaka fa tokony sakanany ty de mijoro anakanan'io izy rehefa resy lahatra ny vahoaka tokony atao ty de mijoro manatanteraka hanao an'io izy fa tsy hoe mahalala fotsiny izy fa tsy hoe mihaino fotsiny izy sy ampy zay fa ny fandraisantsika andraikitra hanatanteraka an'lay zavatra ny hainotsika rehefa resy lahatra fa marina tokony ho tanteratsika be deabe tokoa no nyresaka naneo hevitra mahakasika an'ireny hoe colize Bamangoko sy ny sisa fa ny olona tokoa rehefa jerena mipetraka sao de midika kosa nefa zay hoe mahatoky ny fitondram-panjakana ny vahoaka entina am'izao fotoana zao ary tsy mahatoky ny mpanohatra sao de zay kosa le fa nareo no
no ilay calcul politika samihafa de hoe mila manao an'izao sy zao fa ny fifampitokisany eo vahoaka sy nentina kosa milamina amintsika ny teny zao afaka manome ohatra ilazana ny fanohatra amin'izany ve ianao mazava ho azy fa mifanohatra amin'izany ny zava-misy matoa ny fanjakana nanajano ny zavatra anankiray dia mieritreritra izy fa mety ampitrotra n'le vahoaka ity zavatra ity raha ohatra ka toizana de hoy izy hoe ataontsika ohatra tetsa Ambotrimanjaka mijoro ny olona tao Ambotrimanjaka nandray andraikitra ny olona tao Ambotrimanjaka na aiza le fotodrafitrasa zao anniversaire tosika ny ala teo Ambotrimanjaka izy zavatra tahaka an'izany ilaitsika tsy vitany hoe fantatry ny olona fotsiny le izy fa mila fandraisana andraikitry ny rehetra hoe ny tsy mety re olona de tsy mety rehefa mety tokony tanterana dao iaraky anatanteraka azy fa tsy misy fisalasalana ntsony eto fa mila fahasahina de rehefa say de mazava hoe laso zao ny raha-pirenena de mivoatra foana ary izy tomboka resaka fampiavana pirenena ianao sao dia tokony hozay no hoetsiketsehana atao anatin'ny indrindraindrindra ho atao leitmotiv ny fandaharana satria raha ny mpanao politika mpanohatra dia izay hoe tonga amin'ny fitondran'izay no mety ho tanjona ao ambadika izay rehetra zay ny olo-pirenena mandray andraikitra koa mety hoe izay anaitra ny fitondram-panjakana na mahatsapa tena amin'izay zavatra tokony ataon'izay no endrika ilay andraikitra ho raisiny rehefa avy eo fa amin'izao fotoana izao be deaibe mihitsy ny fanehonkevitra na eny anivon'ny anjerimanontolo mpampianatra mpikaroka mpianatra manao fikarohana mifanerasera aminay mpanao gazety ny sisany mahita hoe tsy afa miala tsontsika ao anatin'le fijery manodidina ny resaka fampiavana-pirenena somary nahangina nefa izy io tato anatin'ny ty fitondram-panjakana ity indrindraindrindra tsy de hita taratra loatra intsony zay resaka hoe fampiavana-pirenena zay fa ohatrany hoe nitondra bola irery ihany zany ny fitondram-panjakana rehefa jerena ny kisarisary samihafa ao anatiny mety havita anovan'izany ve na ametraka adihevitra ambony be goavana be tahaka an'izany vea isika atao anatin'ny fandaharana raha ohatra zany ka jerentsika ilay optika na ilay fomba hitondrana azy miverina foana n'le hoe tsy tokony isy malagasy atsy aro voailika eto ao anatin'ny adevitra izay mety ho taritana na ny fanehonkevitra izay atao fifampitaizana raha teo ihany keo zany mazava ho azy satria ny tanjontsika anie de anandratra n'ity fireneny ity araka le tenen'ny filohan'ny repoblika teo aloha mariky raha valimanana zay hoe ny firenena zay ho atsangatsika ao izy de firenena vanina ary resaka fampiavana-pirenena zany tsika isorana manokana andriamatoa mariky raha valimanana efa maty président Zafelbera fa ny fomba rehetra no entin'ny président mariky raha valimanana de mitory sy manapirofo izany fampiavanana zany efa nisy dingana vita mihitsy tena dingana lehibe fitondrana teo alohan'izay samy ohatran'ny resaka an'izy io fa tatoato izy io ohatran'ny nangina de era jonary mampianina tena nametraka mihitsy ireo hitatsika CFM ankehitriny reo miezaka ndrehetra ilaitsika zany zay ilay ny firenena le izy fa za te te manokana ny président mariky raha valimanana hoe rehefa ny tombotsoa ambonin'ny firenena no resahana de miteny amin'ny anarany maharay aman-dreny azy izy ary sorako azy tsy amampanohitra azy fa amaharay aman-dreny azy ohatra ny teny izy tamaharay aman-dreny azy hoe aoka hahidy ny sisy tanitsika mba tsy dirany ty valana retina ty eto amin'ny firenena izy ray aman-dreny ny tenen'io de ny vali tenyny mpitondra fanjakana tsy le ray aman-dreny no jereny zavatra hafa nandraisana azy hoe tsy lehibe noho ny peste io ary tsy ambony noho ny kolera io zao ny ainany firenetsika tsy mbola kivy
président Marc Ravalomanana rehefa latsaka katerena takan'izao le firenena mbola nijoro ihany izy maray aman-dreny azy hoe fa latsaka katerena le firenentsika re olona andao isika hanafatra vaksiny amaray aman-dreny azy nay ny tenenany fa rehefa tsy niaino ny mpitondra de nanoratra taratasy amin'ny mahalehibe ny mpanohatra azy am'izay izy zay le fandraisana andraikitra zay hoe nampahafantatra fa tsy mipetraka amin'ny fampahafantarana ihany fa tsy maintsy mandray andraikitra am'izay ny resaka attaque personnel ihany ianao teo hoe zay mihitsy moa zany rehefa laza fomba mampanao eto hoe tsika mirala mianaka zao a vity ty fandaran'ity mety lasa malaza be ndreny anatin'ny tambajotra sosialy any na any amin'ny sehatra samy hafa any tsy maintsy izy akasary de voatonontonona mety ho fiainana manokana mety ho zavatra hafa samy milaza zay ambarany eo malalaka be moa ny faneho-kevitra eto amintsika any amin'ireny tambajotra sosialy reny fa ny fanontaniako de hoe anao ahoana no eritreretinareo fa mety ho impactna ny hoe mety ho vokatry ty fandaharany ty sy ny zavatra ho resantsika ato amin'ny fiovanana ny olo-pirenena indrindraindrindra manoloana n'izay faneho-kevitra zay na tiana na tsy tiana de be deaibe ny mahita ary izay isan'ny zava-misy na izay mpanao gazety any keo mahita an'izany hoe ilay fanabeazana ny malagasy mihitsy ilay tahapahatakarana mihitsy amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenentsika no lalaoviny mpanao politika ahoana ny oarana an'izay sady miresaka tsika mirala mianaka moa zany no fa mampafantatra ny olona ihany koa ny atao hoe no votoatin'ny fandaharana ny ahazava-dehibe anyty fandaharana ataontsika ty izay zany tokony ho foana am'izay zany amin'ity fandaharana ity hoe misy olona lalaoviny mpanao politika atao anatin'ny fandaharana ity zany ny olona rehetra zany tokony samby mpanao politika avokoa fa ny sehatra misy azy ny samihafa ny sehatra misy azy ny tokony samihafa mety misy mpanao politika ho an'ny fambolena mety misy mpanao politika ho an'ny sport mety misy mpanao politika ho an'ny asa tanana mety misy mpanao politika ho an'ny artiste mety misy mpanao politika hitatana firenena fa teo tsika naveratsika ho an'ny mpitatana firenena foana ny fanaovana politika anyka le politika amin'ny ankapobeny iainatsika zany navelatsika fa tokony raisitsika an-tanana am'izay zay ny anentanantsika an'le vahoaka mba handray an-tanana am'izay an'le politika ny fiainana mba ho moramora ho an'le mpanao politika am'izay zay mitantana ny mitantana an'le firenena rehefa mazava ny fomba hitondran'ny vahoaka ny politika ny fiainany tsirairay avy zany hoe afaka ioarana zany sy mbola mahavery fanantenana ny zava-misy am'izao fotoana manome toky sika fa afaka hanova zavatra angeza be ity fandaharana ty misy oatra makany ny famarana anazy ny fandarantsika rehefa tao Edouard Tsarame filoha lefitry ny RMDM ianao rodoben'ny mpanohatra amin'ny demokrasia eto Madagasikara aiza ho aiza zany ny fahitanareo ny tomban'ezaka eo amin'ny fitantanana firenena amin'izao fotoana izao ary hoety inavy no ataontsika hoe anjara-biriky ty fandaharany ty hoentina hanatsarana an'izay hanampiana ny mpitatana firenena na ny mpitondra firenena hita fahombiazana zay mihitsy no amaritako azy satria iombona ny malagasy na ny mpitondra na ny mpanohatra mpitondra ny Madagasikara ary ianareo nevy mpanohatra de mpanao politika ianareo koa any malagasy ihany koa ianareo ilay fahombiazany le firenena zany raha tsika mijery ato ho atosikotsika any amin'izay le izy mieritreritra ve nareo fa ho tonga any amin'ny fifanantonana na fifampiresahana na mety ho dinika andatabatra boribory hoentina mahana ny olana samy hafa misy eto amin'ny firenena amintsika miteny zao indrindraindrindra ny resaka n'ilay filakevy pirenena hoentina miady amin'ny coronavirus mantsy ianareo zany hoe misintona ihany zany ao anatina fikambanana na fivondronana hoentina mamahany ty olany ty lalany makany ve tsika ny fitondram-panjakana ane re olona no oeraoera miavonavona fa ny fanolora-tanana nataon'ny mpanohatra fa be deaibe betsaka tena betsaka tsy efa ohatra le nyteneniko teo hoe nytenen'ny président Marc Ravalomanana mpanohatra izy fa le firenena kosa tsy atao an'izany tsy mbola nisy mpanohatra ny teny hoe mivavaka ny mpanohatra mba ho faty daholo na ny mpitondra rehetrarehetra na ny vahoaka malagasy tsy misy olo mieritreritra an'izany de ina ary no tantananay raha ohatra ka miala reto fitondram-panjakana reto rapitso nefa le firenena ina ny tombotsoanay am'izany
izay ny mahasarom-piaro atsika ary zay no anaovantsika nyty fandarana ty mba hiarovana an'ty firenetsika ty tsopotiky ka mba misy holovainy taranakatsika raha-pitso afakapitso ary mba misy hotantananay koa zay koa ny mieritrehitra hitantany ka mba misy hotantanana de ny mbola aty zany efa manomboka miaro an'zany ho andrehetra hoe arovantsika ka adidiny mpitondra fanjakana zany zay efa hevitra nomenay azy hoe raha ny folohan'ny repoblika no miteny manao taratasy mazava ofisialy makany amin'ny filohany mpanohatra hoe izao Andriamatoa filohan'ny repoblika manoratra taratasy makany amin'ny filohan'ny mpanohatra inona moa ny olana iresaka tsy hitako ny olana am'zany fa aza zatra zavatra tsokosoko de mandeha mbakatsy de miresaka mpanohatra anankiray atsy de miresaka tsokosoko atsy de miresaka amin'ny olona anankiray de miresaka tsokosoko tsy fiainany firenena zany antsokosoko zany fa mila zavatra mangarahara isika ataovy mazava ary efa tonga zay fifampiresana zay ataovy tahaka atsika zao koa hitan'ny olona rehetra hoe reo ny mpitondra sy ny mpanohitra miresaka ataovy hitany vahoaka malagasy tsisy fahotana mahafatiny zany ka mba hitsarany vahoaka malagasy hoe iny hevitry n'iza ny tokony arahana ary ny hevitry n'iza ny tsy tokony arahana tsy hitako mahadiso an'zany ary zay ny tanjotsika mba hanarena atsika nyty fireneny ty mba ho samy tompona andraikitra daholo ny rehetra miantrana manoloana ny andraiky ny miantra manoloana ny andraikitra araky le tenenao zay samby ho tompona andraikitra ny rehetra hosotomboka ianao any anatin'ilay resaka fahasalamana satria mianara-pahasalamantsika aty amin'ny famaraparana ny fandarana raha mijoro le filakevitra nasionaly irairainareo io am'izao fotoan'izao anao inona zany izy io inona ny mety zavatra ho aterany ho an'ny eny amin'ny fiarahamonina mahakasika an'le vahoaka ohatra ny misy fiaraha-mitatana n'ilay krizy ihany ve ao ambadika zay rehetrarehetra zay sy hoe fiaraha-mitatana n'le krizy fa tsy le krizy amin'ny ankapobeny fa le aretina no resantsika zay le tenenao tsy ilaina mihitsy le centre commandement io fa le filakevim-pirenena ny tokony apetraka ny antony de ty ny vahoaka tsy mila poretina fa mila ampina hoe inona ny tokony anampinan'le vahoaka am'izao fahasairanana mahazo azy zao fa ngamo poretina ny vahoaka poretina ny vahoaka zao ko fa naporetana azy zany zao ianatsika zao e fa tsy fanampiana azy ka ny filakevim-pirenena no mamaritra satria samy tompona andraikitra daholo ny ao ny dokotera raha fanafody no ilaina reto no mamoaka azy ao ny mpanao politiky raha fitantanana no ilaina de reto no mamoaka azy ao ny société civile ao ny mpitandro filaminana ao ny mpianatra ao daholo ny karazan'olona rehetrarehetra sy voasolo tenao de ireo no mamaritra satria samy concerné ny zavatra rehetrarehetra iainatsika am'izao fotoana zao ne rehetrarehetra fa na ny fianakaviany marary tsy afaka manaraka an'le marary izy efa marary indray zany sady mitondra ny tenany izy ina ary ty fanapaha-kevitra tahaka an'zany atao ina manana vaolana ve nareo zany hoentina mihoatra no nefa entin'ny fitondram-panjakana satria aretina aloha zany le atrehana misy mantsy am'izao fotoana zany hoe ajanony aloha ny resaka politika ajanony aloha ny resaka fanakianana ajanony aloha ny resaka tsikera fa ndao aritsika ndao atrehana ty aretina ty avelao ny fanjakana hiasa hiatrika an'le aretina zay le teneninay e zahay manana vaolana matoa zahay mijoro de manana vaolana fa le mpitondra fanjakana no mieritreritra fa hoe raha mandray ny vaolana homeny mpanohitra itsika dia mahatsiaro tena fa faible na resy tsy miady amin'ny mpitondra izahay fa miady amin'ny valana retina zay ny anomezana isosokevitra tsy miady aminy zahay fa ny mpitondra mihitsy no malailay finosina de adidiny vahoaka malagasy am'izay zany no mandray izay zavatra resantsika zay hoe ny tanjon'le mpitondra ve tena hanavitra an'le vahoaka malagasy am'izao zavatra mahazo azy zao sa hameny posiny amin'ny fanararotana ny zavatra tonga ny fanampiana omeny vahiny atsika am'ty valana retina Andriamatoa Edouard Tsaramea efatra minitra eo sisa ny ananatsika tsy ametraka fanontaniana fa ao anatin'ilay filozofia
izay tondratsika n'ilay fandaharana mihitsy no tiako hitariananao zany hampazava tsara n'ilay izy amin'ny ireo olona izay hoentanina satria hifanentana ianareo mpiatsehatra politika handray anjara ato anatin'ny fandaharana hifampitarika ianareo hitondra ny anjara brika amin'ny endra samihafa ato anatin'ny fandaharana omeko sehatra ianao manana ny fandaharantsika ity fandaharana ity de efa mazava zany ny tanjony efa nyresantsika teo fa mazava fa hoe anentanatsika sy anazavatsika na nabeazantsika ny olona tsirairay mba ho tompona andraikitra zay zany le tanjony zany zay ka ity fandaharana ity koa tsy hoantsika eto Antananarivo ihany tsy hoantsika eto Antananarivo ihany fa natao ho an'ny rehetra de ireo fikambanatsika RMD manerana ny Madagasikara zany dia handray anjara amin'ity fandaharana ity satria tsy isika eto Antananarivo ihany no miaina ny zavatra iainan'ny firenena fa ireo avatsika any amin'ny faritra koa miaina ny zavatra iainan'ny firenena afaka maneho ny heviny eto amin'ity onjam-peo ity amin'ny fahitalavitra ity ny rehetra namatsika avy any amin'ny faritra zay koa lefa mampiavaka azy koa zany milafiny anankiray miavaka tsara izy am'izay satria tsy hoe ny mpanao politika na ny olona eto ihany fa afaka mandray anjara kory zareo avy any amin'ny faritra tena mazava zany fa hoe natao ho raharaha firenena ray manontolo mihitsy ity fandaharana ity le fiainan'ny firenena ray manontolo ny voaresaka eto na amin'ny kely indrindra na hatrany amin'ny lay atao hoe any ambany vohitra indrindra ary tsy mampanino aveleo hiakatra veleo hiteny veleo hiresaka veleo hazava satria misy zavatra any fa tsy hitatsika ry zareo no mahita azy raha tsy miakatra eto zany tsy mahafantatra an'izany tsika hay ve misy an'izany any hay ve misy an'izao ny ary fiakarana eto no afantarantsika fa hoe misy an'izany any ary ny fisiny zany no aizatsika mandray fanapahakevitra ka andraisantsika lay andraikitra mifanandrify am'le zavatra mitranga sy miseho eto amin'ny firenetsika mila tena ny rehetra mihitsy zany no tokony ho tompona andraikitra amin'ny tanindrazany amin'ny firenena eny ary tompoko tapitra ihany koa ny fandaharantsika tsy ho ampiko izay zavatra voalazanao zay ndraba toedoara tsara me fa anterina foana ihany aty-pamaranana ny fandaharana hoe tahaka ny olo-pirenena rehetra ihany koa ny mpanao gazety ny mpanao politika ny olo-pirenena tsotra tsy akanavaka manana anjara brika tokony ho raisina ary manana anjara andraikitra tokony ho fantatra eto amin'ny firenena miainga zany Sahia Lasa zao Lasa zao ny fanaingana fifampitariana fifampitaizantsika samy olo-pirenena mba ho tena tompona andraikitra marina manoloana zay atao hoe firenena iombonana firenena iarahamanana zay manome fotoanao antsika ary ho amin'ny herinandro ambony io ary misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany misaotra anao ny vahiny voalohany nanazava ny fotokevitra ny fandaharana ihany koa tamin'ny teny io ity veloma tompoko